vavatsika tompo mangataka ny fanamao zay ahitaanay amin'izao fandeniantena sy fitaribananay ao anatin'izao fiatriany ny hoahevitra hoe manamasina fiainana mamoa izao itaribana zay tsy mainkaijeny hafa fatinjanena ifoazy dia mametry n'izao fotoan'izao mba ny fitaribanao zay fanamasina amenalantsisy amen angamba imetraka fa afaka hitan-tsara iantsika fa zay vavafina ny afaka manosomana teranakaboraty ahoana no ahafantarana fa manam-pahamasina ny anakarazo tsara be ny mihevitra fa sarotra be masafotsy resaka zava-pananiky fa tsy resaka fahalala amaoena tsika matsy aoaakazay ahoana no mahafantarana fa voviviky dia rentazio zany faioa io solatry efa manamaraza dia fahanana zavola misy tsara dia azo afafa ovivi fanaizany azy tsy afaka miteny fantatra ny amin'izany hoe tena ovivi na dia niny aza sa fa azo ataona hoe sarona tsara dia mifoana misiaraiky rano anaty dia lany dia ampidirina ranomafa dia isiraiky raha tizatoatsy hoe mitseko dia tsy tetelitsy zany nametraka atao zany rano zany zany na izany azy zany fahalala amaoena dia mena misy avoa zapandrena misy zavatra tsy hoazo aoa ka resaka ty hoe vitsika dia tiako manao so fanamanena zao tsy zavatra natoetra ivelany fotsiny zavatra fosiny hoe famasina fa mahatratra ny fo ny saina sy ny fanana mihitsy zany resaka tsy esomany ara-panahatsy zany raha voteo hoe famasina fa ny mahaolona kasika manatina zany zanyetso zany no zany ny fahamasina ny olona dia tsy zavatra fantarina fa toy hita sy fantatra hoazy tsy tena ilaina fantarina zany ny fahamasina fa raha miezaka manana tsika vedisy fa zavatra hita sy tokony fantatra hoazy zavatra zany tsy nambakosa nefa tena misy olona azo lazaina fa manamamasina tsika tsy adihevitra fa raha fobafitsika olombelona masika hoe fa hoe olona masina raha fijeritsika olombelona manatsika zany dia misy fobafijery tahaka an'izao hoe mihevitra ohatsy raha ny fifoasana zany olona dia mihevitra ny fifoasana fa amanreny mipoirany fifoasana dia na fahamasina na tadaraisona nyprovenjana manana filavana sy olena nataotozany dia na olona azy dia tsy hita zay everina tena tsy na mety verina fahasoa fa everina manana fahamasina zay akoka zany sady mampatokany rehefa miteny teo mitara fifoasana tsisy nazevitra da tena na izy
eny mana eny tatao zay famoatra amin'ny zava-misy ankehitriny zany indray na molavalana mitana zany tena mety misy manohy za soka tamin'ny herinandro eny na tena mifana tamin'ny toerana anankiray fifoasana namofanitro fa rehefa volanina olona mampianarana fa izy no fanomboaka amin'ny miaraka amiko dia tapela fihoaka tena tsy taitra mihitsy dia tena nanatsoka eny ary veloany azy zany veloany azy zany tsy maitra sisa dia ny afarany teny ranohaina eny tombe tamin'ny fotoana niteny aminareo dia sahala ny tamin'ny zany sahala fa itsika mahitsika faraman'ny afatsika tamin'ny manokana dia ao anaty ny fampianarana ny fomba ny fanao ny famaritana zao ny antsoina hoe fisininy atao hoe olo-masina amin'ny finoanatany rehetra ny papatia olona tsy manatsy tsy manao ondo tsy manao fahasoa misy teny frantsay mila zany papa tainy fahibony papa tainy fahibony azany tsika zay manao tsika tsy safasafa amizany ahoana nafanarana fa manamamasina amin'ny iray rehefa manadinika ny hoany misy vateny azo hoe voalohany manamamasina ny olona iray rehefa miaina sy mivelona tahaka amin'izao manamamasina ny olona anankiray rehefa miaina sy mivelona tahaka amin'izao dia asaika no miaraka tsikely fa olona tokoa voalasa soratra masina mahakasika zava-pamoron'Andriamanitra zany tamin'ny fotoanandro ny Joba voalohany ny andiny voalohany sy ny andiny fahavalo Joba voalohany ny andiny voalohany sy ny andiny fahavalo dia misy azokely zao fa tsy faminarana misy mialana tany boza Joba ho anaratra ary sy mahitsy izany milaza sady natahotra'Andriamanitra ka ny fady imatsy dia mbola velony any io ny vavalo dia ho Jehova tamin'ny Satana efa nandinika Joba mpamono va ianao fa tsy misy tahaka azy fa olona mana sy mahitsy izy sady matahotra'Andriamanitra ka ny fady mimatsy rehefa aza vaiteny faharoaolo amety voalohany ihany dia zao ny lazana azy tamin'izany rehetra zany dia tsy nanomta Joba ary tsy nanetsy an'Andriamanitra zany zany mba mahita olona karazana manjaka zany zany tsika hoe olona fa masina mpiainana na dia tsy volaza vatana azy hoe zany tontony toetra fa azo raisina zany olona tsy nanomta na tsy manatsiny teonatren'Andriamanitra tsy naminatsiny an'Andriamanitra dia olona tafizavatsika zany aina mamalo zay famasina zay dia misy zavatra telo zany resany nanefay voalohany zay olona nanao mana sy mahitsy zany zany olona nanao mana sy mahitsy dia ampebe fanazavana metoavytsika raisina rehefa aoka maneviteny sy mamalo samihafa fa razanateny sotrateny hoe fady amin'izany lehilahy zany fady tamin'izany lehilahy zany ny mandainga ny manitaka ny mametsifetsy ny mietsara vilatsika ny miolakolaka
tena olona tsy nanatsika miam'zanyzy milafitsavatra fahaola zay olonatahotra an'andriamanitra tsy vitany hoe tena mino amin'andriamanitra manaiky fisin'andriamanitra ary mahalala fa andriamanitra dia manatrika ny fotoana rehetra ka mahita zava-tanga ny fotoana rehetra tsy misy miafana lasa toeza zany toe-panatao ny hoe nahaizana na rovinana na manina na io fahataonan'andriamanitra io maitso azy io fahataonan'andriamanitra io manome ny fiainana zay ataontsika hoe takiny soratra masina zany takin'andriamanitra misy natahotra azy fa manahoana mahitsika ro soratra masina azy dia hita karazana tsy matahotra andriamanitra nanjiona azy isy fotoana ny lazany hoe manatahotra'andriamanitra ihany satria tamin'izy hoe fa misy tsy natahotra'andriamanitra rehefa manapaka tantarany zotrony amin'ny herinandron'ny fitsaliana totsika tondrona fa olona mifady milatsy zao anisan'ny toetra mananana zany ny fady latsy sanatria mianao latsy tsy ijova mihitsy latsika tamin'ny fakapanana ka iainao anatinao faharatsy na faharatsy saina na faharatsy tompo na faharatsy panana satria mahatrekatsara taotara zay na fifanerasana tamonana na fifanerasana tamobady fa misy zavatra andrairay tena mahatona miteraka mahitsy fahasorena fa ijova dia mivaky tena atao zava-adina ratsy raha zay matena fahazavadiso tsy nanaiky ampiasay ratsy mihitsy risika kely an'izay aho an'ity fa samyzany zao mitoetra anankiray zay lazany fa manam-pahamasinana ny olona anankiray olona manao zay marina sy mahitsy olona matahotra n'andriamanitra olona mivady ratsy hoy ny lazavazy hoe manam-pahamasinana ny olona anankiray rehefa miaina sy mivelona tahaka jobo zany zany dia mazatsika fa ay azo atao tsara hoe manana fiainana tahaka azy ay zany hoe azo atao tsara ny mivelona tahaka an'izany tsy hoe zavatra sarotra zany tsy hoe zavatra tsy azo atao zany tsy hoe zavatra tsy mety vity zany fa io zany zao misy karazana afaka miaina afaka mivelona tamin'izany fahamasina mpiainana zany tsy katsy raha marasotra masina fa tsy namotisy nanano medisiny an'andriamanitra na dia nanano fizavotra nanano fitsapana mamay aza tokosaina dia nitoetra tsy fisin-javatra sarotra sy manahirana eo amin'ny fiainana zany no andeha hitariky ao zavatra tsy voanao na tsy tokony ho anao nefa tena kamin'andriamanitra ohatra te hitariky ny fampiarana kely zany tena lesona tsara zany matsika miaina eto amin'ny tany zay nefa tena zakany tsy manao aina loatra ary ahita
fonzany fisinyamatra no fahaverisany zavatra nefa dialehiona ka nataontsika hoe kela lemoany ratsy aza tafiditra ty dia efa tsy ao atonateo zany tamin'andriamanitra sy amin'andriamanitra izy avaneka mampahatabana sy malaza eritreritra raha ohatra ka tsy tsika fa le milaza olon'andriamanitra misy tonga ao amin'izao kanefa dia miaina ao anatin'izay ataontsika hoe faharatsiana tsy misy fahatahoran'andriamanitra izay intsosy izay zany ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa ahoana mahafantarana fa manam-pahamasinana ny olona anankiray raha ny fijeriko azy dia manam-pahamasinana ny olona iray rehefa manotena feno ho an'andriamanitra manam-pahamasinana ny olona anankiray rehefa manotena feno ho an'andriamanitra dia asaina ianao ijery lay tsikotra masina foseny tsikotra masina za efa malasasatsika dia ny romanina toko faharoapolo dia ny voalohany sy ny fa romanina toko faharoapolo ny voalohany sy ny fa dia ino olona zay manafasa andeo vakina miana io texte romanina toko faharoapolo ny voalohany sy ny fa koanao zany makataka mino ny famaramon'andriamanitra mba hatotra reo ny tenana reo fanatitra velona masina sizak'andriamanitra efa nompanamitamanao anyazana arakakoanao zao zao fa miovanapanozana saina hamanarana misinan'andriamanitra izay tsara sady kasitrana marina raha somany marokely no mampilazana zao ny olona tena tafalatsaka tsara ao anatin'ny antsona hoe fampana ankasitra'andriamanitra dia ny olona zay manotena ao amin'ny fahamasina ny olona zay tafalatsaka ao anatina fampoam-pana zay ankasitra'andriamanitra dia ny olona zay manotena amin'ny fahamasina dia ahoana moa zany inona ny elitsy io zany raha rety texte rety zany dia mahita zavatra nahitreritsika dia izao ny olona zay tena firoan'andriamanitra zany olona tsy manaraka ny fanaozao zao olona tsy manaraka ny fanaozao zao zalazay dia hoe olona tsy manakaraka ny fanao olona tsy manan'andriamanitra olona tsy manao n'andriamanitra tsy manao ny fanaony olona izay ny hevitra ho an'andriamanitra ny hevitra n'andriamanitra ho tsy misy za zany hoe zavatra marika hoe tena manana zany fanaparakevitra fomba fijery faharesenata hoe zaho olon'andriamanitra dia tsy anao faolona zay mihevitra ho an'andriamanitra ho tsy misy zaho olon'andriamanitra na ny mitena ho an'andriamanitra dia sanafiavitra olonaneny akataraka ny fanao zao zao tsy afaka hitakoso amin'izany zany zany zao leza asehoe fa
ivelany io dia ny olona zay tena fiainona ny manitra dia olona miova amin'ny fanavaozana ny saina, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ahoana hoe mianazavana zany zavatra zany hoe ny fiavaozana misy ao aminy zany dia fiavaozana mahatratra saina mihitsy. Dia azakady ianao zany raha ohatra ka resana anaty resaka ity zany fiavaozana ateraka mahatratra amin'izay zany dia ampiasaina mety olona manao lehibe sady olona efa fohy zany olona misy ratra zay zany le olona zay sady resy ratra nanjary misy fivaoto ao aminy sady convierty ny convaincu. Misy matsiro na dia no tena azy na le mo zavatra tsekely saina na dia no tena azy na le mbola tsy tena le vaovao azany mampatoga ny mitantsika hoe misy resaka mpanafanasana mampifanekena fa tsy somotsy tena tsy mamonjy tena dia azo famonjena velany fa na dia manay fanasana asy izy dia mbola manao ny ataony ihany ny ovaka amin'izay dia izy tonga nafanay matabatra amin'ny toka zay ihany ovaka amin'izay fa sikarana na tsy ianany nitoka mbola voany mibalina mbola tiana minizipo mbola tsy avelany nitoka mbola sotroky zany zany tsy olona resy ratra na dia nolena so tsy olona mbola niovavozany olona zany na dia votorapanay fanasanatokoazo dia avytsika itariny hoe mety eto koazy ianao efa manonitra anaty ferekena diako rao anasana katekisty dorte pianty mety ho tanona azo mety ho afahafamoa fanenisana hoe tena efa convierty sy convaincu tena efa iova sy tena efa esnata fa mamalaina ny mazy ty zao misy tonga ho amin'ny toeramao zany fa tsy ny tenin'Andriamanitra no manova azy fa ny tenin'Andriamanitra no manamarina ny zavatra tsy mety atao dia tsisy lavitra zay tenin'Andriamanitra no malay anamarina ny zavatra tsy mety atao fa tsy ny tenin'Andriamanitra no manitsy azy mananatra azy sy mitaiza azy mahatonga azy vonona tsara misy zany zany anisan'izay zavatra tsara jerena ary manana
Apostolo invece casano, vestito, fai schifo, fai
ny nataon'andriamanitra taminy amarana fa ifantemeny izy ao lazay no mahazoa sy mifanarahana ny olona anankiray ka manam-pamasina rehefa tsy voataona ny ratsy rehefa tsy voataona ny ratsy dia reo mihitsy dia tena ny fararatsy fa etsany tsy voataona ny ratsy inona dikan'izany ny olon'andriamanitra matsika dia ilay ratsy mifahavala ary fahavala tentany fomba rehetra aningana andavona amelezana anafiana izay laza zezany fitsana albatatoasonatsy hoanao zay mazazo efa mijoro dia mitandre eo am'izay esaka totsika hita fahamasina ijoro takan'izova amin'ny tena fiamanan'andriamanitra hijoro amin'ny fonona sy fanarahana tsy maintsy mitanitsika fa misy atao hoe amboadia mitafy mitizanakosy dia mety tahaka atsika ho any amin'ny famotanana na resaka fitonona fisoky voatsika koa zay ny fisina fivavahana zay mipudie manaparitaka fa vita ny fivavahana mampitsangana maty dia efa nymologa entina amina korpiala efa maty natritrany valotona lava dia aveo mbola mety fotoana lavitra dia atao rehefa nanaovana
阿弥。